Miarabantsika rehetra sy manonona ny shalom maniavy indrindra amin'ny alalan'izao pejy izao indray ampita hafatra kely vetivety atao anatin'ity vidéo ity ny tenako Dilolo Fanosorana. Nisan'le gabaran'ny filoham-pirenena tamin'ny faran'ny taona teo iny tao anatin'ny firarian-tsoa izay nataony mikasika ireto mpanolana satria raha mahita tokoa fasakisan'andro dia misy tranga mampalahelo fanolanana miverimberina be da be mihitsy mampalahelo asan'ny devolobe le izy eto amin'ny firenena malagasy dia namoaka fanapakevitra ny fitondram-panjakana ny filoham-pirenena ary nandray décision izy fa izatratra manolana manomboka izao dia vaheloka hikatra mandrapahafatina ary miaraka amin'izay dia castrena izany hoe tsindromina produit chimique ny filahiny mba ampitsarana n'ilay obsession ilay pulsion maimay ao anatin'ny rindolana mpanolana ireny. Zavatra mampalahelo amin'ity resaka fanolanana ity dia simba izay victime misy mihitsy ny irréparable mamoy ny ainy ary ilay mpanolana ihany koa dia victime. Zany zavatra tsara fantatsika asan'ny devolobe io iaho. Inona ny azo ambara dia hoe amiko tsy fiable les solutions. Za tsy miteny hoe ratsy fa zao anambarako azy zao le izy. Efa zavatra tsara aloha le fandraisana ndraikitra la initiative hoe ametraka tany tandalana fa alevoara zay ho hitantsika eo nytoyany tena hoe ho tany tandalana marina ve Madagasikara par rapport amin'izay efa nisy sy misy ankehitr'io sy mbola isy fa zavatra tsara ho iaho fa zavatra tsara le hoe motivation ametraka tany tandalana fa tsy fiable lay décision ary tsindriko avy hatrany hoe décision politique le izy. Zay le hoe décision politique zay sous parenthèse tsy maharitra fa par rapport amin'ilay politique entin'ilay olona zany hoe par rapport amin'ny vision décision politique satria tsy selon la Bible ary indrindra décision politique satria tsy misy famonjena fanao anatin'le izy. Rehefa castrena le olona déjà le olona victime voaolana araky ny resantsika teo traumatisé simba lay olona castré ihany koa dia victime. Rehefa castrena le olona dia ny vatany fotsiny no castré tsy afaka manolana apaiser lay obsession ao anatiny fa ny resaka salut ny resaka famonjena ny resaka vie éternelle aiza ny placen'izany. Ny tinambara amin'izay dia lay toe-po lay obsession maimay ao anatin'ilay olona lay toe-po hijangajanga baiboly nefa miteny hoe aza mijangajanga aza mamono olona dikan'izany hoe aza manolana ao anatin'le olona foana fa zay natonga ny teny teo hoe décision politique le izy. Fa raha tena tiatsika ho foana ary zareo ity resaka fanolanana ity ka hita ihany hoe ohatrany manana initiative nareo ametraka n'ilay tany tandalana dia ho ia hoe alatsao ny loi ny décret foano reto karazana artiste mpianime fadivetaventana mpanaborotsaka clos teny ambony sehatra tsisy faditsony amin'ny anadasy ny anabavy amin'ny ray aman-dreny zokozandra ny roi de salegy mitsodrano favetaventana sy ny sisa rehetrarehetra alatsao ny lalàna motive ianareo io alatsao ny lalàna apiaro dia rehefa milatsaka ny lalàna dia mandraisandraikitra ianareo na ianareo mihitsy no mampianatra sekoly alahady dikan'izany dia hoe ianareo mihitsy no manolo tena mibebaka isika rehetra manomboka any amin'ny lehibe indrindra manome exemple ianareo any ambony indrindrany mifona sy mibebaka amin'Andriamanitra dia manolo tena dia miverina mianatra sekoly alahady isika rehetra ireo artiste mpanetsika fahavetaventana rehetrarehetra ireo mpianime fahavetaventana mpanetsika pulsion avoainy lalàna ny amin'ireo dia rehefa miatra ny lalàna dia ampitiry fiangonana izy ireo ampianaro sekoly alahady dingana voalohany dingana faharoa dingana fahatelo dingana fahaefatra sy ny sisa rehetra dia apetraka ao anatin'izay ny relation amin'i Jesosy Kristy manomboka any amin'ny mpitondra any ambony indrindra hatraty amin'ny vahoaka avalala-be-mandry relation fa tsy religion de sûr et certain fa manomboka amin'izay dia anamarina ny teniny Andriamanitra tsy to Jehova Yahweh Elohim hoe sambatra ny firenena manana ny Jehova ho Andriamanina. Tsy haiko na voarainareo zany afatra zany fa tsika rehefa milaza zavatra ohatran'izao dia mampalahelo fotsiny be da be ny olona no mitsikanikany tsy mandray an'izany ho sérieux manao teny ambadika manao blasphème manarabiraby amin'ny dénigré sy ny sisa rehetra
nefa zavatra pozitiva nyzaraitsika fa raha ohatra hoe challenge ohatra hoe ny orana mipatrapatraka ny ranomasoko ny latsaka avonjeo a averiny impolo mihitsy ilay vidéo averiny injato kely hianatra an'izay fotsiny de avy eo manao répétition an'izany zavatra tsisy dikan'izany ny olona au lieu de hibebaka sy fona eo am' Jesosy Kristy hianatra sikolilady ny azo juste partage fotsiny ihany zay zareo braso